raha mahakasika ny fomba nafataraka anazy io a ataoko hoe eo amin'ny 20 taona talohan'ny nanaovako an'le vatsim-pianarana nisy toerana zay atao hoe centre culturel américain tamin'izany dia isaky ny mirava avy mianatra ako dia makany foana mamaky boky mamaky magazine dia mahita an'ireny ankizy hoe ino no lasa nakany Amerika ino no lasa nakany Amerika olona nahazo vatsim-pianarana zany dia teraka tao anatiko tao ilay hoe wow maninona moa raha za koa mba manao an'izy ity dia teo amin'ny 20 taona teo zay a fa nandeha fotoana dia tonga ny fito sy roa arivo dia nametraka ny candidaturako ako dia nahazo an'ilay izy. Ny anahy aloha zany hitako hoe vahaolana voalohany a mila tena fehezana raha ataonao ambony be ny fifehezana anazy a fahaizana manoratra. Dia iza nahaizanao manoratra dia amin'ny alalana vaky boky. Dia ohatranahy zao zany a tena nataoko ohatran'ny hoe fifehezan-tena mihitsy no hoe mamaky boky isan'andro. Dia karazana zavatra maro no vakiana tsy hoe zay mahakasika orinasa na business fa zay zavatra sehatra rehetra zany ka azo ianarana voambolana style fanoratra dia raisinao daholo fa reny a amin'ny fotoana anankiray rehefa nanao an'le candidature ako dia mitambatra reny dia afaka ao mantsy misy an'izay atao hoe essai ohatrany hoe manao rédaction moa zany amin'ny teny baiko e. Dia iny tena mila fahaizana mamoaka hevitra sy mampiavaka ny hoe izy ianao ka zavatra tsy mamona amin'ny ainan'ny olona ny zavatra vakiny ary nefa maharesy lahatra. Dia iny zany tena ataoko hoe iny point de contact anao sy ny olona zay manao sivana ny dossier anao voalohany indrindra ianao tsy hitany aloha fa iny no hitany. Dia iny aloha zany tena ambony rehetrarehetra mila tena avo be zany ianao amin'ny resaka fahaizana manoratra. Za zany rehefa resaka an'ity vatsim-pianarana Fulbright ity a dia zavatra roa no resahako. Ao le resaka fianarana zay no voalohany andehananao any. Ray zay a dia ny lafiny anankiray faharoa zay manan-danja ary tena hitako hoe hoentinao koa mandritra ny fiainanao ny resaka fahaizana miara-miaina aman'olona nivon'ny fiarahamonina mihitsy. Dia raha resahako zany reo dia resahako izy roa reo tonga tany Amerika ako dia voalohany indrindra aloha zany a gaga ianao wow mahita an'le gratte-ciel mahita ny fahadiovan'ny tanàna bozaka mahafinaritra maitso mavana be villa daholo ny hitanao reo aloha zany toa dia manaitra amin'ny masonao sy mahafinaritra. Ohatranahy aloha zany a ataoko hoe nanana fomba anankiray nitondrako ny ataoko hoe ny adaptation aingana faran'izay aingana tany a nisafidy ako a ny petraka tamina fianakaviana amerikanina dia mipetraka tao amin'ireo ako taty mihitsy zany dia efa nitady dia hitako tamin'ny internet dia zareo a lina nandray anahako dia reo nitsenana tany amin'ny aéroport tonga tany ako reo no nanampy anahako amin'ny adaptation manoro anao ohatrany hoe aiza ohatra rija no tady ordinateur mora ary ny fika vidianana entana mora ahoana fomba ataontsika ohatrany hoe miditra aingana anatina fiarahamonina amerikanina mba tsy tonga dia tapohany be anao ahoana na nataoko hoe efa mahay miteny anglisy ary ianao misy fomba fiteny zay mety hafahafa fandraisan zareo anazy a noho n'le kolontsaina tsy mitovy a dia atorony dia ny azo ohatrany hoe zay nitondrako an'le approche na tonga dia adaptation aingana be. Dia zay nanampy anahako be tsisy problème mihitsy zany tamin'ny resaka adaptation tany satria zay zavatra fitaovana vidiana dia hoentin' zareo amina toerana hoe aritsika mijery an'izay ny olona zay mety tsy nanana zay fahafahana ohatrana zay mety amin'ny teny baiko hoe le learning curve mety ela be zany vao mahita hoe aiza ny lalako mbany fa ny anazy zany zay tena aingana be aiza nahitana be de bus dia zay zavatra zay a nisy vokany tany amin'ny fianarako satria
aingana be zany de s'adapte atao anatin'le environnement-na fianarana ohatra zao zany raisiko fotsiny aminao amin'le tontolo mpianarana zay anisan'ny tsy hitovizany amin'ny aty Madagasikara any zany resaka atao hoe class participation na hoe fandraisana anjara anatina anaty fianarana mena noty ambony be de zay zavatra zay a raha fitadidiko eo amin'ny 30 ka hatrany amin'ny 50 isan-jaton'ny salanisanao no miankina amin'iny fanaovanao fandraisana anjara am-pianarana de tsy mitovy amin'ny antsika aty Madagasikara mihitsy hoe endry be ao am-pianarana de manao prise de note fa ny any ianao a mila miteny ianao any ianao a mila manomana ny any misy hoe étude de cas zay de mila omaninao le izy de mila mandray anjara anao am-pianarana de raha vao tsy mandray anjara anao am-pianarana de ny mpampianatra manoratra mail aminao hoe ary ianao atao tsy nanomana an'ity zavatra ity de ohatrana zany a noho le fisian'le ataoko hoe petraka tamina fianakaviana amerikana zay nanampy be anako amin'ny adaptation nanampy be anako amina lafiny akademika aingana be zany ny adaptationko tamina sehatra ohatr'izay de zay nga mandraha ohatra ny resako e ny toka ny fanampy tena mety ho atrehan'ny olona ary natrehako ihany mola izy a le fahasahina entre guillemets mi-challenge olona ndre tsika zao ohatra ny hoe aty am-pianarana raha fanabeazana malagasy a ratsiratsy ihany ny fijery mpampianatra anao raha ohatra ianao mi-challenge hevitra na mpampianatra any nefa milaza hevitra ianao de ny olona milaza hevitra de mpampianatra koa milaza hevitra ao anatin'le klassinao zany a le dynamikalisme mihitsy tsy ohatrany antsika hoe ny ray a mampianatra de izy no manana famarinana de ny ray miheno fotsiny fa ny any a olona enjana be amin'le domaine ny dolo ndraiky lasy aminao de manakambary izy de ny angle sy ny expérience ny olona tsy mitovy de le mpampianatra zany a manao synthèse n'izay rehefa mitarika le cours de mamoaka an'izay zavatra zay anatinao de anao zany a mila manomana zavatra vao manaratsoratra écrit zany de alefanao par email iny fa nefa iny zavatra iny ao am-pianarana rehefa tendre mpampianatra ianao a meko anao ty miko 10 minitra ianao ritsy azavo iny na tena fototra ohatra zany meko ohatra hoe inona mampia olany ahosy ohatra ny hoe Google miady amin'ity tseny ity zalahy de misy document zany hoe 15 page 20 page étude de cas io zany de omaninao iny de mety 10 minitra ianao a anomanana ny zavatra iny de miteny eo alohan'ny mpianatra ianao de ohatr'ireny zany ianao mila milaza hevitra milaza ny argumentaire anao a de raha misy a miatake ny argumentaire anao de tokony capable zany ianao hoe zao mampitombo ny hevitra koa fa manino ty no hevitra tsara de zay zavatra hitako hoe ilaina be zany e de betsaka mety hoe ho sahirana am'izay zavatra zay raha tsy mizatra tsy kelikely an'izay zavatra zay mahasama manofo ngeza zavatra hitanao any angeza ny olona amiray kilasy aminao zanak'olona manakatao daholo ny akamarony ny guest speaker tonga am-pianaranao a milliardaire millionnaire en dollar reny tompony orinasa ngeza de ohatra anazy zao verina viana tsy matahotra miatrika fanamby mihitsy ahako ary tena nisy vokana izy a ho anazy zany amin'ny resaka safidy ohatrany taterina zany safidy nanangana orinasa tsy mora manangana zavatra fa le fahitako an'ireny zavatra reny tany Amerika zany na miana toky a etaeta hoe za afaka manao zavatra ngeza sy zavatra mipetraka voalohany a ataovy tena tsara be zany ny resaka fahaizana manoratra satria aloha zay nyteneko tamin'ny voalohany teo hoe point de contact anao amin'ny mpitsarany dossier anao zany amin'le candidature anao Fulbright dikan'izay zany ianao mamaky boky betsaka mampitomboy ny voambolanainao
mamaky magazine, mijereva article amin'ny internet, reny revue tsara conseillen'olona reny zany a misy fahaizana manoratra, style fanoratra zay tsara ianarana. Io tsy hoe andrasana hoe afaka ray volana ny Fulbright dio avo anao an'izay tsy mety zay fa tena ohatranazy hoe teneniko anareo zay hoe 7 taona mialoha dia efa manamboatra mihitsy ahako hoe za dia mila mamaky boky, za dia mila mamaky magazine. Zavatra atao isan'andro ilay izy a, fa hitany iny rehefa amin'ny fotoanany dia hitany olona iny rehefa mamaky ny olona. Rehefa tonga ny fotoana hoe hanao entretien, manana vocabulaire betsaka ianao a, alezy kokoa ianao rehefa manao entretien amina olona, dia ny olona koa lasa resy lahatra kokoa hoe aiza naizany an'izany vocabulaire zany, aiza naizany izany zavatra zany, dia manana mialoha mihitsy ilay izy. Tsotra be ilay izy a, nefa hitako hoe zay ngamba ny vokatra sy ny hoe tips tena hoe voalohany indrindra. Dia faharoa, mahaiza koa miaraka amina olona zay mahay mi-inspirer anao ohatranahy zao a nisy Roland zay a, dia zay Roland tamin'ny mbola ataoko hoe taorinan'ny fahafahana baka nianatra teny amina sekoly ambony a, dia nataonay manafatra brochure amina karazana université tsy latsaka ny 100 zay. Dia mampiomehy be ilay izy fa tonga isako taoko hoe isan'andro a ohatrany ny facteur dia manontany finina foana raha misy itony valopy tony fa ilay izy ny tena marina, jery an'ilay magazine zay, jery an'ilay brochure, mahita ilay bozaka trano université, teraka ao anatinay zany ilay nofinofy hoe wow tsara be zany Amerika, tsara be zany Amerika. Dia na mandalo olana ary ianao mandritra an'ilay azona mandra-pahatonga anao azona an'ilay bourse, ilay nofinofinao zany a rihatra foana ao anatinao. Dia na ny ray aman-dreninao na ny olona zay manodidina zany a manatsatsatra anao fa rehefa mamaky an'ilay brochure anao mpandrina hoe tena tsara rangazany any Amerika zany. Zany zany ilaina mba hahafahanao mirehatra ao anatin'ilay finiavanao zay ny fijeriko anazy manokana dia zaraiko. Dia nanampy anahy mihitsy ilay izy hoe nahatonga anao hoe tato anatiko hoe tsy maintsy ho any Amerika ary ho lasa any ahako. Dia tato anatiko zany tsisy mihitsy zany tahotra sy tsy finoana hoe tsy ho any Amerika satria tena velona be ato anatiko zany mahita an'izany hoe université américaine, mahafinaritra zany. Ary ilaina zany amin'ny raha tianao zavatra ngeza ianao amin'ny fiainana.